Fanomerabantsika rehetra amin'izao alakamisy fahasivy ny volana desambra 2024 zao. Azagaga isika raha mahita sarotra amin'ity fanamina miara-manonja ity, satria tafapaka sy nentin'ny mionja hatraty andafin'ny rika ny tomany, fitarainana, ny antsoavo ary ny koa ny fahatezerany vahoaka malagasy amin'izao fotoana noho ny tsy rariny sy ny tsindrifa lavo izay mianjady aminy isan'andro vaky masoandro. Tsy asian'ny fitondrana sira ary toa zary miantsoantso any anefitra nefa ny vahoaka malagasy ka niraisiko voadidy ny miray feo ary koa mampita mamerina ny hatezerana sy ny firaisapo ary firaisan-tsaina fanohanana ny vahoaka malagasy avy aty andafin'ny rika ho ampita any amin'ny vahoaka malagasy, satria efa miatra manaina, efa tsy rariny intsony ny zava-misy ankehitriny. Ka rehefa ny antsoantso tsika ny teny mora ampanajana ampahindreny tsy misy meno dia sotomintsika ny lakilosy ary koa velomintsika ny anjombona anairana an'ity fitondrana be marenina ity. Rehefa maheno an'izay tsika efa mialany zay ny hatezerany vahoaka malagasy, zay le natsoko hoe azo lava, zany hoe tsy fanekenitsika tsy rariny ary fanairana sy fanatanana ny rehetra ijoro sy hitsangana. Ampy tokoa zay ny fitarainanam-bava fa iroso amin'ny dingana manaraka isika de ny hetsika mivantana action, zany hoe fidinana an-dalambe isehontsika horen-tany horen-danitra fa tsy manaiky intsony ny lefitra manoloana ny tsy rariny ny vahoaka malagasy. Mifanojo indrindra moa izany amin'ny fankalazany ny zon'olombelona amin'ity faran'ny herinandro ity. Ny zo fototra voalohany indrindra amin'izany zon'olombelona izany dia ny zo aneho hevitra, zany hoe afaka maneho ny alahelo sy ny hatezerana, ary koa ny zo mivory fahalalahana, zo fototra maha olombelona ny fahazona mivory maneho hevitra, maneho ny fahatezerana rehefa misy ny tsy rariny. Eo ihany koa
ny zo fitoviana eo anatrehan'ny lalàna, satria eto amitsika dia lalàna amin'ny tanily, rehefa ny sasany no milahatra vorivory tsy misy kabary, tsy misy kalarokalaro, fa rehefa ny hafa dia asiana olana ampidirana resaka fa anankirotana ny fiainam-bahoaka sy anontohina amin'ny fandriampahalemana, ka zo fototra amin'ny maha olombelona izay fitoviana eo anatrehan'ny lalàna izay. Ary ho fanampin'izay dia eo koa ny zo ivelona ampahamendrehana amin'ny maha olombelona, zay le hoe dignité, zay mampiavaka ny olombelona amin'ny biby. Zany hoe zo isakafo ara-dalàna, zo anana fanabeazana ara-dalàna. Tsy tononoko le fitenenana le teny hoe manara-penitra satria lasa ohatrany mampiteniteny foana le izy. Ka raha tsy misy zay zo maha olombelona, mendrika ny fiainana maha olombelona, zany hoe afaka mivelona malalaka, sakafo, miaina malalaka, mivelatra malalaka ny olombelona, de tsy hisy fandrosoana na oviana noviana. Averiko indray izay teo izay, satria tsy lefitra intsony sika, efa resaka safidy ty na ovelona na ho faty, ka dia tsy maintsy mirositsika taky ny ziotsika, zion'olombelona amin'izao fotoana fankalazana ny zion'olombelona izao. Tsy ataoko lava ny resaka fa milaza miara-mahitsy sika ny tsirariny eto amin'ny fanjakana malagasy, eto amin'ny tany sy ny fanjakana malagasy am'izao ankehitriny zao. Tsy misy toerana na iray zay mbola takatry ny sofiny sy eniny sy hita amin'ny maso ka tsy ahitana fitarainana ady tany. Reo goaibe matanjaka, manararoatra, manao abus de faiblesse, manao tsindrifalavo ireo teratany malagasy zay sahirana, tsy manana afa-tsy ny tany kely sy ny trano kely zarara isitrihana, alainy vahiny, tsy anonona hoe izavo moa reo vahiny manao ampimamba ny harena sy ny tany malagasy ireo. Ty fitondrany ty dia azo lazaina fa miraitsy kombakomba am'izany, satria ny adidy aman'andraikitra, zany hoe mpitondra firenena, indrindra moa zany hoe filoham-pirenena zany, de miaro ny olom-pirenena sy ny fananany ny olom-pirenena. Ka manoloana ireny fanjakazakana zay raha mahita amin'ny haino aman-jery isan'andro reny, dia ny vahoaka indray no raonana, ampiororona
amin'ny tafika na zandary entina amendrofendro sy anampimbava ny malagasy manoloana ireo mpangalatany sy mpiboditany. Ka tsy ekentsika intsony izany, tsy ho ekentsika intsony izany satria ny malagasy ny vahoaka no maso mandidy, ary matoa isika tonga tamin'ny fahaleovantena sy ny fahalalahana dia noho ireo ray aman-drenitsika tsy nilefitra nanoloana ireo mpanambotra, mpiboditany sy mpangalatany, mpanjanatany, mijoro niady na tsy nitovy ny hery, niady hatramin'ny farany miaro izay fahafahana sy fahalalahana izay. Raha tsy niady izy ireo dia tsy nanana izao fahafahana izao tsika, ka diditsika ankehitriny ny mijoro na ino kidona na ino kihatra. Vava efa nataon'ny sasany moa zany teny amin'ny 13 Mai tamin'ny fotoanany, na inona idona na inona hitranga, na tafondro na inona hipoaka na tsy fantatra ntsony, ijoro tsika ary tsy hilefitra zonitsika ny taky ny fananana sy ny fitazonantsika ny tanitsika. Ka manentana ny vahoaka malagasy rehetra manoloana an'izany, ary indrindra koa manoloana ny fahasairanana eo amin'ny fiainana ankehitriny. Ireo mpiaro ny zo amin'ny mpanjifa zay nanomana dibe milamina fahendrena anao hetsika eny amin'ny 13 Mai ampisehoana sy anehoana ny fahasairanan'ny vahoaka zay efa tsy rariny intsony noho ny fiakaran'ny vidim-piainana, efa tsy takatra intsony dia noraran'ny préfet Antananarivo, noraran'ny fitondrana. Averiko indray fa zo fototra ny fahafahana ny sakafo ara-dalàna, ary zo fototra ny fahafahana mivory ary koa maneho hevitra. Ka dia mampirisika antsika rehetra ary koa miray fo, miray saina, ary koa manohana ny vahoaka malagasy manontolo samy ijoro na aiza na aiza misy azy, satria efa tsy raitra intsony ity, tsy resaka Antananarivo, tsy resaka Mahajanga, tsy resaka Toliara, tsy resaka Tamatavy na Fianarantsoa, fa efa tafahoatra ny mety. Ka dia miara-mandrosotsika, tsy empotra na ino kidona na ino kihatra. Masina ny tanindrazana.